mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ndraiky mizato akeny folo. Mama, ahoana ozy trany? ahoana ny fomba hitiavan'i Jesosy ireny fahavalony ireny? Ahoana ny fomba hamelan'i Jesosy ny helika ireny olona rehetra ireny? Fa inona ny mahatonga andriamanontany an'izany? Ny sinona tany mizatra manahira-tsaina andriva e? Ka zao manko, za tena tsy havita an'izany mihitsy fa nisy namako nirehaka be tena. Za aloha tsy havita mamela ny helika iny mihitsy e. Tonga dia vonoy. Tena mbo marina mihitsy izay Tonga tena dia ataovy indray mahita izany. ny anaran-dry, ataovy mahafantatra izy zany Jeanne izany. Fa Na nanino? roasy zany mamoa, roasy zany ankizy zany. Joanna, aleo aloha Jeanne hitantara fa nana fotoana be faran'izay zokony le namandry. Zany nataony. Dia nefa indri niezaka mba ho tia anazy nefa tsy nety ihany. Azoko mihitsy fa za koa rehefa imbetsaka ny teo amin'ny toerandry fa ny hevitra mantsy ange fa ahoana ary Jesosy nahay nanao an'izany satria Jesosy navelany ny fanahy masin'Andriamanitra le ao anatiny noho ny baiko azy. Tsika ange misy zavatra anankiroa atao anatintsika ato hoe misy an'le nofontsika, le nofontsika Jeanne tsy mahay an'izany tia fahavalo zany mihitsy. Jeanne ve te hianatra an'izany hoe mandeha amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany? Ie. Misy tenin'Andriamanitra ampatsiahiviko an'i Jeanne dia ampatsiahivitsika mpiaindra teo vaovao masoa rehetra. Romanina 5:5 tapany faharoa. Andraso ane Romanina 5:5 le tapany faharoa ihany ny vakiana. Ao Jeanne vakio amin'ny anaran'i Jesosy hoe Ny fanahy masina izay nomena antsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Zay le teny misy fanalahidy goavana ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Le fanahy masina izay nomeny antsika. Efa nandray an'i Jesosy ve Jeanne kely? Ie. Joanna ve efa nandray an'i Jesosy? Mazava ho azy. Ka i Joanna toa mampirisika an'i Jeanne hoe ataovy. Zao Sositra kosa le olona. Ohatra sarotra ihany mity an'izany olona mamono ny zandrinao vavy zany. marina mihitsy ka tsy vitantsika mihitsy amin'izao. Fa zay ny antony nahatongavan'i Jesosy ao anatintsika, nanome ny fanahiny ao anatintsika izy fa io fanahin'Andriamanitra io no mampidina an'le fitiavan'Andriamanitra ho ao anatintsika. Dia amin'ny fotoana rehetra mila misafiditsika hoe hiainao an'le fanahin'Andriamanitra hamela azy asa ve sa handeha amin'ny nofo andao ampatsiahivitsika ny tenantsika. Ny Romanina 5:5 milaza manao hoe ny fanahy masina izay nomena antsika no netiny napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Ny fanahy masina izay nomena antsika no netiny napidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Romanina 5:5 Ny fanahy masina izay nomeny antsika no nentina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. efa ao am-pony Jeanne dia efa ao am-pony Joanna, mahereza indrindra ary mandeha amin'ny fanahy amin'ny fotoana rehetra. Romanina 5:5 tadidio fa efa ao anatinao izay fitiavan'Andriamanitra izay dia misafidiana handeha amin'izany. Ny fanahy masina izay nomena antsika no efa no nentiny napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Ombay mitadidy.